Ambolana no efa nisokatra ity CSBI ao anatin'ny fokontany Ambohiboromanga, kaominina Ambohiboromanga ity, 30 kilometatra miala ny renivohitra Arivonimamo. Fokontany maro no mampiasa ity foto-drafitrasa ity. Mpitsabo iray no miandraikitra ny tobim-pahasalamana ary fandriana vitsy sy fitaovana efatranainy no nampiasaina tamin'ny fandraisana ireo marary sy ny mpiteraka izay nanome fahasahiranana ho an'ny mpitsabo na ho an'ireo mponina raha ny fanazavana. Taorian'ny antso sy ny fitarainana samihafa efa nataon'ireo mponina tany an-toerana dia isan'ny tondra tantsorika ny solom-bavam-bahoaka voafidy teo amin'ny distrika Arivonimamo. Fagnatahan'ny fokontany maromaro vitsivitsy, misy maromaro izy ireo ato anatin'ny kaominina Ambohiboromanga. Tonga anatin'ny tena miaraka amin'ny mpiara-miasa ary miaraka amin'ireo olona mpangataka rehefa ireto maro tombontsoa nanatitra ny asa natao moa dia hoe nasiana jiro ny hopitaly rehetrarehetra. Izany hoe tsy raha tonga dia 220 volt. Misy daholo sady lakosomary rehetrarehetra hatrany an-tokotany. Isorana koa ny namana sy nanome mety fitaovana raitra dia raitra. Raitra ho izany satria zavatra ohatra ny hitanao any amin'ny asirany zavatra tonga aty ambanivohitra. Raha tsy hivina, efa antaonany ity tobim-pahasalamana teto Ambohiboromanga ity no vita, saingy ny olana ny fampitaovana no tsy nahafahan'ny niodina ara-dalàna. Teny amin'ny renivohitry ny kaominina ny mponina no namonjy tobim-pahasalamana ka misy ireo tsy maintsy mandeha lalana hatrany amin'ny 20 kilometatra. Maro ny aina efa nafoy noho izay fahalavirana izay raha ny fanazavana ireo mponina. Tena mahatsiaro sahirana mihitsy rehefa marary na misy mpiteraka. Satria rehefa tondraka ny rano dia tena manodidina lavitra be vao mahita hopitaly. Avy eo efa mety-jaza mipety-jaza indraindray moramora dia teraka eny an-dalana manahirana amin'ny fitondrana azy. Raha ty aminay izao ty mety-jaza teraka eny an-dalana nefa rany ohatr'izay koa marary satria lavitra ilay izy ka drapilile hoe mitarahana koa izany tena olona. Notolorana jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro ihany koa ireo sefo fokontany anamafisana ny andro-masom-pokon'olona amin'ny alina. Nambaran'izy ireo fa mandry tsy lavolony mponina noho ny afitsoko ny asan-dahalo. Ankoatra ireo dia nanolotra voana sapin sy fokontany milanja 5 kilao ho an'ireo fokontany amin'ny ilany atsimon'ny kaominina Ambohiboromanga ihany koa ity solom-bavam-bahoaka ity ho tantsorika amin'ny ady atao amin'ny fahasimban'ny ala sy ny tontolo iainana.